Teo aloha teo dia niteraka resabe ny fananganana foto-drafitrasa izay kasaina ho atao hoe somary masay raha ny fantatra androany dia trano fandraisam-bahiny lehibe sy fitoeram-pampianarana ambony mahakasika ny fizahantany no kasaina hatsangana eo amin'izany toerana izany. Toy izao ny fanampanazavana. Manam-pikasana anangana foto-drafitrasa amin-drana ny vatel sy anamboatra trano fandraisam-bahiny manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ahafahan'ireo mpianatra manao fampiarana. Ny tompona andraikitra ny sekoly ambony vatel ka eny amin'ny Marimasay izay toerana niteraka resabe teo aloha teo no kasaina anaovana izany miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka maorisiana. Raha tamina olona partenaire maoricien zany hoe afaka hitondra ny anamboatra an'ilay hotely dia nisy projet nataonay amin'ny Marimasay. Eo amin'ilay Marimasay io projet ana hôtel 50 chambres 3 étoiles dia sady mandray olona zany izy hôtel business hôtel izy mandray eo amin'ny d'affaires fa ao koa ny ankizy ny tena mianatra an'ilay fomba fitantanana hôtel aux normes internationales. Ny école Vatel moa zany dia ao ambadika. Ny antony tenenanay aminareo mpanao gazety an'ilay izy dia satria nisy fotoana izy io ohatrany hoe misy resaka be hoe tokony tsy atao dia tianay zany mampafantatra ny olo hoe efa azo daholo ny autorisation amin'io ary tena zavatra manara-dalàna tanteraka ilay izy. Tsara fantatry ny olona koa fa hanaovana école ho antsika ny antony hanaovana azy mba ahafahan'ny zanakitsika hoe mba mianatra amina toerana tena hoe aux normes internationales. Voalaza fa efa nisy ny fampiresahana tamin'ny tompona andraikitra Isatsokajina. Efa niresaka mihitsy zay tamin'ny ministre ny aménagement du territoire niaraka tamin'ny namako moa zany andeha tany niaraka tamin'ny ambassadeur de Maurice koa zay tany dia niresaka hoe reto daholo ny mpahataratasy efa vita rehetra. Zareo moa niteny taminay hoe aleo izy aloha miandrasa kely fa ho jerevanay tsara daholo dia omenay anareo ny valiny dia miandry zany zay. Efa azo daholo ny taratasy avy amin'ny APIPA, avy amin'ny technicien ny aménagement territoire, ny autorisation tamin'ny mairie tsy misy mihitsy zany au point de vue technique hoe tokony sakana an'izy fa angambany hoe manao zavatra moa tsy mora eto amintsika dia miandry zany zay hoe mingany mba ho avoaka ny fanjakana aingana ny fahafahana ny autorisation nefa misy fa zareo verbalement no miteny tsy mahazo manao nareo noho le reny resaka tamin'ny radio reny angambany hoe satria tsy azo ny olona tsara hoe atao inona marina moa izy io ahoana marina dia zay zany mampandreny olo hanaovana école izy io Raha ny fantatra moa dia saika novitena ny alohan'ny fandraisan'ny Madagasikara ny fionam-be an-tampon'ireo firenena amin'ny teny frantsay izany foto-drafitrasa izany fa noho ny olana izay nisy dia nahato aloha. Ny fanirian'izy ireo dia ny avy tany izay indray amin'ny heritaona amin'ny fidiran'ireo mpianatra amin'ny taona fahatelo.